Mampitomboana nisan'ireo polisy nasionaly mandrindra ny fifamoivoizana fionandalana na Carrefour folo izay nataony hoe Carrefour pilote. Isy ny fampitana mivantana amin'ny alalan'ny haino aman-jery ny toerana misy fitohanana amafisiny avy amin'ny alalan'ny polisy munisipaly ny asa fandrindrana ny fiantsonan'ny taxi be. Isy ny fanalana ireo fiara-miantsona amin'ny toerana tsy tokony hijanonana ka miteraka fanelingelenan'ny fifamoivoizana. Tsara ny manamarika fa isy ny fanasaziana raha misy ny fandikan-dalàna tratra. Ny foibe fitsarana fiarakodia dia manoloana an'izao efakatoko ny fety izao dia misy hetsika tondrasana tokoa amin'ireo lalam-pirenena mivoaka, izany hoe ny RN1, ny RN2, ny RN3, ny RN4, ny RN7 ka misy hetsika fidinana tampoka an-dalambe tanterahan'ny service des opérations et contrôle routier amin'ireo lalana mivoaka ireo nanomboka tamin'ny 7 Desambra teo ary tsy tapitra raha tsy amin'ny taona vaovao 2020. Ny fitoerana fitsarana fiarakodia rehetra manerana ny Madagasikara dia misokatra ny 4 sabotsy amin'ity volana Desambra ity, izany hoe efa nanomboka tamin'ny 7 Desambra ary tsy tapitra io raha tsy amin'ny taona vaovao 2020. Koa entanina izany isika izay manana fikasiana hivoaka ny Antananarivo na hampiasa ny fiara mandritry ny fety mba hitondra an'ireny fiara ireny atao fitsirena ara-teknika eny amin'ireo ivon-toerana fitsarana fiarakodia. Miantso ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omen'ireo mpitombona ndraiky ty isan'ambaratongany mba ahafahantsika ny fety amin'ny mpilaminana.